mankasitraka anareo manaraka fandaharantsika isan'andro dia resaka lataka no resantsika androany. Tsy maintsy ampiana resaka lataka izany fa tsy hoe fory foana akory ny resahana. Dia inona ary ilay votoantony resakantsika androany dia ny hoe aiza ho anatin'ny lataka no mamoaka ilay ranomaina. Dia anao sary izany eto amin'izay ahazava tsara aminareo ilay izy. Eto alao atao sary misopirana avy eo izy nareo. Eto izany ilay lohana lataka. Ohatr'izao ilay izy dia mahitsy ohatr'izao. Eto ambany eto ilay bonga. Ohatr'izao. Dia eto ambony eto ny tatavy. Izao ilay izy. Ato anatin'ny bonga ato misy karazana tuyau kely izay ao. Iny tuyau iny miakatra moramora aty ambonin'ny tatavy aty, ohatr'izao mihitsy ilay paozin'ilay izy. Aty ambonin'ny tatavy misy canal kely iny ary mipetraka ato ambanin'ny tatavy ato iny tuyau kely iny mifandray. Inona ity ilay ifandraisany kely ity? Ato natao hoe prostate. Ilay ato ambanin'ny tatavy ato. Rehefa milele nareo ka kitihan'ny vehivavy izao ilay ato amin'ny prostate ato dia mahatsiaro mientana sy tian'ny lehilahy koa ilay izy. Eo ilay manaitra sy tian'ny lehilahy koa ary saropaty kokoa rehefa kitihana. Ka izao aloha lesontsika androany dia aiza ilay ranomaina no mipetraka ary. Ato anaty bonga ato ity bonga ity dia ny 20 isan-jaton'ny ranomaina no misy ato anaty bonga ato. Fa ato anatin'ilay prostate ato ambanin'ny tatavy ato no misy ny 20 isan-jaton'ny ranomaina. Dia ho an'ny lisan'ny lela marary ny prostate dia miomana jereo dokotera satria sarotsarotra amin'ny isany ny anamboatra zazakely. Io tsy voatery ny vehivavy foana ny olana fa ny mety ilay lata kely any misy olana. Jereo tsara fa ity tuyau mifandray ihany ireo ao anatin'ny vatan'ny lisany ao izany. Mifandray daholo ireo. Iny tuyau kely iny ato ambonin'ny tatavy ato ambany ato ilay prostate. Dia mbola averiko foana ny lisany aza mampijaly vatana amin'ny resaka karazana toaka sy sigara satria manimba vatana ireny. Mbola ho avy ny lesona vaovao hazavaiko amin'ny tsipiriany ny atao hoe ny asan'ny lalan-drà ao anatin'ny vatana dia ho gaga lisany. Satria mantsy lisany mafy be. Nefa lisany ihany no mijaly avy eo samy mijinjana fafinge. Fa efa atory koa izany izay ilay lalan'ny ranomaina. Ato anaty bonga 20 isan-jato dia ato amin'ny prostate 20 isan-jato. Dia mila mikolokolo vatana izany lisany mba ho salama tsara ilay lataka dia afaka mamoaka zazakely tsara avy eo. Rehefa poritra koa dia ndana tonga dia mandeha. Ny rano koa tsy maintsy sotroina fa tsy ilay rano sotroina tiako lazaina rano madio fa tsy toaka. Midina ato amin'ny tatavinga io. Dia jereo tsara fa ilay prostate io misy an'ilay potina toaka andalovan'izay koa ilay prostate dia eo isan'andro ilay prostate dia miloloha toaka foana ilay toaka indray ny ao ambony ao. Toaka indray ny ao ambony trano. Izay foana ny eritrereto ilay prostate ato ambanin'ny ato anaty tatavian'lahy. Nefa ny toaka iny koa dia manimba ilay lataka ilay prostate ny lahy ato ambaniny ato. Misy tuyau misy fiparitahany iny eraky ny vatany lahy misy fiparitahany iny daholo.